Ya tao anatin'ny ora vitsivitsy zay a androany alina ray manontolo dia miezaka no namantatra tsara ny zava-misy rehetra, ny point positif sy ny point négatif. Raha antsika malala fa nisy ny fanendrena ny Premier Ministre vaovao. Voalohany aloha dia miarahaba an'Andriamatoa Rajaonarivelo ny tenako amin'ny nahavoatendry azy. Fa kosa eto zahay a dia mametraka n'ity elanelam-panahy ity. Zahay koa tsy tonga de hoe za manokana tsy tonga de hoe juger hoe ianao de olona tsy mamely na olona corrompu na olona ohatr'izao. Fa kosa tsara ho fantatra fa miady natao teto a dia tolona ialana amin'ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena sy ny ady amin'ny kolokolo, ny tako fanovana rafitra ny tanora. Zany fanovana rafitra zany dia mila programa matipaika. Ka ianao no tendrena omaly, io moa ny procédure anendrena azy a tsy de hidirako lalina loatra satria zavatra efa niainako tao anatin'ny Assemblée nationale io, ny fomba fanendrena Premier Ministre ohatran'io matetika. Fa kosa mametraka izahay, manara-maso zahay hamafiso ny filazanao fa tena tsy mitombonareo aiain'olona ireo. Il faut faire la rupture avec le passé. Raha izay tsy vitan'ny déclaration fotsiny anefa fa arainasa, tokony arainasa izany. Ny asa voalohany maika zany zao dia ny fanenjehana an'ireo olona ireo izay fantatrao fa izahay etya dia manao nahazo iraka manokana hanao an'izany avy tamin'ny filoham-panjakana. Ny zava-misy anefa de zao, noho ny fisian'ny olony Andriamatoa Ravatomanga amin'ny système judiciaire rehetra dia lasa misy blocage ny zavatra ataonay, miramma ny zavatra ataonay. Ka ny angavinanao zany a dia hoe accéléreo io dossier rehetra io mba ahafahanay a mahavita somatsara ny ilaka napamboarany vahoaka malagasy anay. Fa raha io kosa ny tsy accéléré de mazava zany fa tena ny rahany ianao a ibloqué an'io système io mba tsy ao voenjika azy. Ianao namany taloha na namany ankehitriny a tsy de hidirako loatra. Fa kosa ny namana ihany manko matetika ny mahafantatra ny aty volana dia ny rarina de ny fahafantaranao ny aty volana zay a ho ampiasainao hamerenana ny volan'ny vahoaka malagasy ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Zay ihany ana zany ny zavatra tena tiako ho tenenina. Za tsy hanao jugement avant le fait fa kosa tena manaraka akaiky de akaiky ary mahafantatra tsara ny zavatra misy aty zahay zao. Misy vola maherin'ny 500 millions de dollars ny vola nahodikodigny Ravatomanga aty amin'ny banque mauricienne. Zany 500 millions de dollars zany a, ianao économiste financier fantatrao tsara hoe
inona ny zavatra ho vita amin'izany. Ankoatra ny any amin'ny firenena hafa, ny any a Dubai, ny any a etsetretsetra. Iny affaire triple 7 iny a dia mino maromaro ianao fa na dia anala ohatrin'inona ny olona inculpé sy ny juge rehetra amin'io raha io dia za dia miteny fa tsy maintsy tafiditra amin'iny a Ingara Vatomanga. Ambarako anareo ny fomba fiasany Vatomanga manko dia zao maka commission mialoha izy 5 millions de dollars d'habitude any alainy 5 millions de dollars ary io a tsy ataony en chèque fa en espèce matetika mba tsy ahitana trasy azy fa iny vola en espèce iny a dia hitany ny fomba ampidirana an'iny anadiovana azy dia miditra am'ireo business-ny isan-karazany. Zay mahatonga an'le fividianana hôtel be da be mba ahafahana milaza fa ny réception ny recette-ny hôtel-ny a no natonga ny nazahoan'ny vola ohatry zao. Rehefa avy eo reny vola reny placena amin'ny banque offshore. Zay a ampahany tsotsotra zay teneniko anareo zay. Zany rehetrarehetra zany ny anisan'ny manimba ny firenena ankoatran'ny Ngara Joel zany teneniko anareo zany a. Zany hoe raha ohatra zany ka ny anazy sy Rajoel io ny tratra dia mino marimarina ana nareo fa mahatratra anoany amin'ny 4 milliards de dollars anoany 4 milliards de dollars. Zany hoe izy rola ihany zany dia manan-karena ambonin'ny fanjakana malagasy 4 milliards de dollars dia ataovitsika fois 5000 zay ariary à peu près zay ny 1 dollar. Zay ny vola afeniny zareo. Ankoatra ny patrimoine an'io a, ny patrimoine hoe reo trano novidina hôtel particulier any Europa, ny villa any Dubai etsetera etsetera. Amin'ny fomba ahoana ny anekeny vahoaka malagasy an'izany? Amin'ny fomba ahoana tompoko? Tsy manaiky an'izany sika, tsy anaiky an'izany velively sika. Na amonoana ny tenanay azy zany a, zahay tsy anaiky an'izany mihitsy. Tsy maintsy tratrarina ny vola nangalariny Ravatomanga sy Rajoel. Io zavatra io dia hirarina tena anao an'izay fanenjena izay ianao Andriamatoa Premier Ministre. Mbola eo koa ny volan'ny CNAPS ny indramin'ny commune urbaine d'Antananarivo. Azavao zahay satria nanandraikitra tamin'io ianao. Azavao hoe zao ny fandehan'io, zao ny efa tafaverina am'izao, efa misy tafaveriny commune urbaine Antananarivo ve sa mbola nisy tsita? Avere azavao amin'ny olona tsara. Zay zavatra izay. Fa tena mampiahiahy be zany a am'izao fotoana zao. Fantato tsara fa ny elita rehetra tao Madagasikara dia presque nalainy Andriamatoa Mamy Ravatomanga tao anatin'le hoe AFF daholo. Presque ny elita rehetra tao Madagasikara. Zany hoe raha hitady olona tsika zany ao Madagasikara ka tsy mifandray mihitsy tamin'ny Ravatomanga dia mety azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Raha ohatra olona elita ny tadiavintsika. Fa kosa misy ny olona niarakaraka taminy teo mba hiarovany ny sezany, hiarovany ny businessny, satria raha tsy miaraka aminy a dia potika ny businessinao. Fa misy kosa olona izay a tena hoe mivavaka aminy, mieritreritra fa hoe mety ny ataony. Zay zany a ny karazana roa tamin'ny olona niaraka tamin'ny Ngara Vatomanga. Ka hazavao koa hoe aiza am'ireo no nisy anao tao anatin'le hoe olona ny alokaloka ave nanao ny antsony teny malagasy hoe
hitambatambazana ny mpamosavy hitaizanjanaka sa tena ao anatin'ny olona ny ray tsikombakomba taminy tady dio fa ity ny zavatra ny tenen'ny Ravatomanga tamin'ny namana anankiray andao letsy alaitsika hery-tsalama hery ny fiatsony anazy tam'izany fa ho ampiasaitsika io bandy io anontanian'ny Ravatomanga fa niteny an'izany izy anontaniao hitovy ratovoarisoa fa témoin zany tovy ratovoarisoa donc il est temps de prouver fa tena miady amin'ny mafia ianao ary vonona hanaja ny faneken'ny vahoaka malagasy ny fangatahany vahoaka malagasy de hoe fanalana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampiasana ny fitondrana mangarahara ary ny bonne gouvernance ary ny fanovandravitra raha izay ny zavatra tena azo tsapahitanana ataonao dia mino marimarina fa manomboka miverina tsikelikely ny fitokisan'ny vahoakanao fa raha izao kosa ianao ny tonga de mampiseho fisalasalana surtout ho avy ny ouverture en session ny assemblée nationale androany tsy maintsy ametraka question aminao ny mpanao gazety ka raha izao ianao no mametraka fisalasalana amin'ny question ny valiny apetraka anao eo dia mino marimarina fa tsy maintsy andray andraikitra momba an'izany ny filoham-panjakana mazava tsara ngam'izay tsy misy resaka hoe finamanana aminao sy ny finamanana aminao zany monsieur le premier ministre fantatra ianao misy namako akaiky de akaiky toy ny rahalahako tena namanao be mafantatra anao tsara fantatra ny compétencenao fantatra ny azo lazaina hoe ny fidélité nao par rapport amin'ny parole fa tsy misy manome chèque blanc zany satria mafy loatra ny zavatra nataon'ny Ravatomanga sy Rajoelina ny vahoaka malagasy tato anatin'izay nanomboka 2018 zay tafa oatra loatra hatram'izao mbola betsaka ny olona traumatisé raha vao miteny hoe Ravatomanga betsaka miteny aminay tandremo anareo sao de maty any tandremo non nanala azy teo aza vitanay ka indrindra hoe izy efa miala ndray hoe voatahoranay non tsy misy an'izany raha ohatra ianareo mbola mieritreritra hoe hiarakaraka amin'io eo ka hoe couvrir anazy dia izahay kosa dia anohy ny lalana tsy maintsy anao ny fanamborana azy hitatsika eo zay mireusir fa tsy maintsy averina amin'ny fanjakana malagasy ny zavatra rehetra nangalarina tapitra treo ny le re fanjakazakana olo tokana fanjakazakana hoe raha Ravatomanga de tsy azo kitihina non tsy azo atao zany pareil pour Rajoelina averiny Rajoelina ny zavatra rehetra nahodina misy ireo financement étranger zay tonga Madagasikara dia ahodiny zalahy manao montage na dossier fa tanitany eo izy de tsisy nininina réaliser fa ny vola lasa ny anaty posiny zany daholo ny zavatra misy ry vahoaka malagasy ankoatra ny fangalana tanin'olona fangalana hôtelin'olona tout tsy haiko tsony hoe inona ny zavatra gaga ianareo raha ohatra ka hoe le izy moa ny problème ty zavatra ty mbola misy ny antsoina hoe secret de l'instruction de tsy afaka miteny le izy zay fa tena tampitroatra zany ny zavatra vitan'zareo tamin'ny fampitrina ny io Madagasikara io potika tanteraka ny firenena moralement et économiquement
amin'ny fomba hoana no mbola eritreretany malagasy fa hoe mbola isy tamingana rajoelina sy tamingana ravatomanga hialokaloka amin'ny politika malagasy eo. Non, le hoe fampiavana reo vonona ifampiresaka ndiany anareo miresaka any a Dubai, any anareo mifampiresaka fa tsisy olona alikainareo eto, tsisy olona anaovanareo afetsifetsenareo eto. nanao nataony rajoelina sy ravatomanga niteatehaka daholo ianareo, nanesoeso anay no nataonareo. Ankehitriny nareo hoe efa tratra ny adalanareo, tratra ny alatra nataonareo, zay vao hoe mila fampiresana, mila fampiavanana. Ary ny anao koa Augustin Andriamanano ho tratra koa ny anao, fantatro daholo ny business nataonao rehetra. Ho tratra, tsy maintsy ho tratra ny anao, mino marimarina anao ianao écran plat, tsy maintsy ho tratra daholo ny anao, tsy maintsy hivoaka io business nataonao. Fa pour le moment zay mbola manenjika ny gros poisson aloha, nitetinareo alohany petahana. Mazava tsara zay, nitetinareo alohany petahana, anareo mbola branche, aveo ny racine nareo ngotana. Mazava zay ngamba. Fa nareo tena namotika ny taranaka malagasy ny tanjonareo. Amin'ny fomba hoana ny mbola hanomezana fitokisana anareo. Ka manao antsoavo ny tenako aminao Andriamatoa filoham-panjakana, raha vao olona maimbo resaka ravatomanga ka hita prouvé fa tena ny servira ravatomanga, dia aza midimiditra amin'io. Changement total ny tadiavintsika, aza miditra amin'io. Aza novanovan'olo vandy hoe io nekeny Banque mondiale. Non, za miteny zao mba ancien ministre mahafantatra comment ça fonctionne. Fa tsy miditra amin'ny resaka souveraineté nationale zany mihitsy ny Banque mondiale zany. Mety manao suggestion zareo, fa tsy afaka mibaiko anao hoe tsy maintsy tia nitendrenao ve raha tsy zany zay tsy anoana. Tsisy an'izany. Resaka montage politika daholo. Zany hoe raha misy olona tianao asorona na tianao apetraka, de zany foana ny fanao teo aloha. Ka ny Banque mondiale tsy manaiky azy ho nomena ntsony. Ka ny Banque mondiale. Non, lainga zany. Le président Donald Trump ve miconsulter Banque mondiale rehefa nomeny ministre na premier ministre. Président Macron ve nomeny consulter Banque mondiale raha nomeny ministre nomeny premier ministre. Par contre miasa amreo miasa miara-miasa Banque mondiale daholo reo olona reo. Mety itenareo ka tsy mitoviny ka. Zay indrindra no tsy maintsy mampijoro atsika, mametraka ny ambopotsika mba hijoro amin'ny hoe zahay dia manana ny souveraineté nay ka tsy ekenay mihitsy ny zavatra ho tsindritsindrinareo zany. Za zany dia miteny eto fa mila miprouver dia mametraka mihitsy eto fa mila miprouver ianao Andriamatoa ministre fa premier ministre fa hanenjika hiaraka aminay, hanenjika nga Mamy Ravatomanga sy nga Rajoelina. Ary c'est pas tsy ela zay, androany ariva zany de fa tokony misy acte mivoaka iprovevana an'izay, ahitana an'izay. Fa tsy zay tsy mino resaka kabary. Kabary ianao iteny ianao oui, fa ny acte non verbal. Asa fa tsy kabary. Ny kabary atao fa arahan'asa. Ny asa zany ny andrasanay. Miandry zahay io zany androany. Miandry zay androany hoe inona ny fanenjena ataonao, du moins manamora ny asanay aty ho ataonao mba afahana micoincer any Ravatomanga. Efa gelé aloha ny volany zao, efa gelé iny. Fa vao efa nidiny banque zany ny volany rehetra ty Maurice. De ohatran'izay koa mbola andeha koa zay any amin'ny pays hafa, any Dubai, any amin'ny autre pays. Tsy maintsy enjena pays par pays reo. Tsy
tsy maintsy hita foana io na ho aiza ianao reo ainy na ho aiza raha mbola eto ambonin'ny tany de tsy maintsy hita io. Ny olona mbola tsy mivoaka ny Madagasikara mihitsy ny azonareo intimidena am'izany hoe zao fampanetretena ny tenenako an'izany fa zahay 5 taona dia nianatra fotsiny momba an'ireo hoe ahoana ny afana mitraquer an'ireo. Et on a déjà préparé à tout ça. On s'est déjà préparé à tout ça. Donc fantatray hoe zao zavatra tsy maintsy ho atao ary tsy koso masomena izahay am'izany fa tsy maintsy hotratrarina io na iny kodona na iny piatra. Donc averiko farany Andriamatoa Premier ministre sanatria tsy hoe mibaiko ianao je suis un simple citoyen tsy afaka mibaiko Premier ministre fa mampita miafatra reto tolona reto kosa hoe ataovy ny acte izay ipovevanao fa manenjika ny Ravatomanga ianao. Misy milaza hoe tsy eny ny feo. Zay ngamba fa dia misaotra betsaka atsika rehetra.